raha ny zava-nisy tena cadre tombo zany a niverenako a za moa tsy nanatrika teny fa raha ny rapport azonay zany a de hoe nisy le mpamono omby eo zany no namory mpanao gazety a de milaza fa hoe namidy ny tany eo ny abattoir io ka tsy manaiky an'izany zareo. Raha ny zavatra fantatro zany a vao nanahy ty ministère ty mihitsy ny tenako a de nitsidika an'io satria io de olana be dia be amin'ny fiarahamonina manodidina mihitsy satria fantatsika tsara fa be dia be ny olona mipetraka ny lasora mandalo amin'iny toerana iny, ny mpitsangatsangana mandalo amin'iny toerana iny be dia be zany a mahatsapa fa misy fofona faran'izay ratsy zany avoakin'io abattoir io ary tena maloto dia maloto io abattoir io. Dia mitady vahaolana zany zahay hatramin'izay a mitady hoe inona ny vahaolana hoe tsy maintsy afindra zany io abattoir io satria ny toerany a tsy mety ao anaty tanàna dia tsisy évacuation ihany koa. De fa nandeha ny fotoana ela zay a tsisy mihitsy zany ny olona nanatona hoe nanolo-tanana na ireo olona le mpamono omby eo aza tsy nitady vahaolana momba an'izany fa nisy zany le vahiny a izay mipetraka nanodidina io toerana io no natsapa-tenany de hoe aleo ary fa ezahana zany no anakisaka an'io dia nitady toerana zany a isy le vahiny io a sy le commune ny lasora zany maire-ny lasora dia nahita toerana anakady evo eny a zay toerana mety a tsy tena lalovan'ny olona mety tsara ary hanao abattoir manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana ka hatramin'izao aloha zany mbola tsy mandeha io fanamboarana io fa mbola eo am-pikarakarana ny atota taratasy zany ahafahana manangana le abattoir. De tsy mialy eto reto olo reto raha tsy vita tanteraka le abattoir zay amin'ny raha anazy anakady evo. Fandresaka ely mantsy de hoe tadiavina roasina teo zareo fa tsisy mandroaka an'zareo zany io a fa fikarakarana ny ahatsara azy kokoa ary reto mpiasa eto reto ihany a no afindra makeny amin'le abattoir vaovao fa tsisy hoe zavatra hafa mihitsiny.